Amin'ny fifaliana lehibe no androsoana atao tokantranontsika indray ny amin'ny zao an'io zao fampianarana larina fa raiky amby roapolo ny fampianarantsika ary efa hitantsika moa zany eo amin'ny écran eo ho an'izay manaraka amin'ny internet ho an'izay manaraka ihany koa amin'ny télévision zany hoe tsy arisy androsy izany mihitsy ny ianareo ireo tanina fa bibidia io zay zany ny tena zava-misy ary zay ny zava-marina zany zay ka eo am'izay indrindra zany no andefasana fahazavana amitsika indray hoe inona ny zahatra ho resatsika indray ny fanambarana avy any amin'ny ahosoa mikasika any am'izao teny zao fantara fa tsy mahafaly maro anisa koa zay kanefa ny tsy le mahafinaritra nareo no atao fa tsy maintsy ny fatanteran'ny teny dada iavasy osoany tsy maintsy ampiarina de tonga ny fotoana ampiarana an'izay de tonga amin'ny fotoantsika zay azotsika miroso amin'ny fampianarana larina fa raiky amby roapolo ny fampianarantsika zany ohatra somary mifandraiky amin'ny faharoapolo ihany izy aloha ny androany fa misy miampy kely angamany na hoe misy fa ono zany hoe fanampiny kilomena sy toromarika kilomena tsika rehetra zay miaino sy manaraka ny fampianarana zany ndrolohanteny ohatra hoe efa niteny Elia olona moa fipetraka zany hoe efa niteny Elia zany ko ianao raha io miteny io ko efa niteny ahoana satria efa niteny an'izao teny zao ny tenako zay hitanao io ambassadeur-ny Ahosoa tany amin'ny taona 2003 hoe zany Rosia zany no bibidia ary tsy azonao resena mihitsy n'io nanao iny ianao ary amerikanina no mety tsy mahafaly ny amerikanina zany kina moa nao toeko zatra zay aloha azavaiko eto mihitsy ny hoe ka tsy misy afaka manoatra amin'ny tenin'Andriamanitra io nareo ne tsy maintsy miaty io tenin'Andriamanitra io de tsy maintsy ampiarina zay tsy maintsy mampiaritra azy ary anisan'izany koa Elia zany anisan'izay manambara an'le teny mba ho ampiarina n'ity planeta terre nareo ty fa famarinana dao zany rehetra zany ka inona zany no teny milaza an'izay tokoa de aleotsika aloha iverina kely tam'le fampianarana larana faharoapolo izy koa ohatra somary nisy nikendrokentrona zay de ohatra ny sarotra be na mianao an'le teny azy fa tsy mampanina fa iverenantsika mihitsy ny aloha mba ho fantatsika tsara ny zavatra ho raisina am'izay fampianarana izay zany ary tena ho azotsika tsara mihitsy izy mariako efa tany amin'ny taona 2003 no ny voanzo fampianarana zao 3 ary averina am'izao 2025 zao ndray efa naverimberina foana moa fa izao izy vao mandeha amin'ny internet de azavaina amitsika tsy voasambako moa fa vao taraikaiky tateorina ny internet vo tena nandeha zany vo tena nampiasa internet am'izay Elia de zay no mahatonga ny hoe le fampianarana ohatra ny betsaka ny tsy maraka anazy fa raha taty Madagasikara sy ho an'izay fanen'ny fampianarana kosany de nandray azany fampianarana zany satria naharitra ela be ny nampianarana an'izany zay le izy zany zay tsy mitovy velively am'le nampianariny io le hoe ny papa ny bibidia ny fampianarana avy any am' Jesosy iny fa itsika tsara fa zany Jesosy zany na zany Jesus zany na Jesus zany mpiara-miasa amy devoly zany iraka na satana zany zatra tsy teny na ny teny azy tsisy marina tenin'ny mpanota ve de ho marina aminao tsy misy tenina mpanota ho marina zany mihitsy novinoviana fa mba tonga zay ka eo am'izay indra zany no erantsika mijery an'ilay teny am'izay zany ahoana ny teny Ahosoa atsika aloha hijery ny teny Ahosoa zany araka ny bokyny lioka ao ihany moa tsika no miverina zany satria ny antony iny bokyny liko iny zany tena miasa be amitsika rehetrarehetra am'izay manaraka ny teny somary lany moa zany le sarotratsika de misy fil kely ohatra misy mijery fil any fa sy ny ten'Andriamanitra mandeha ny ilaina ny tena mary hoe lasa ny tenin'Andriamanitra tafita somatsara ny tenin'Andriamanitra hoe misy telefona ihany ty azotsika ampiasaina fa kely loatra le écran de tsy tiako zany aleo am'ty ngezangeza ty ihany ny teny izy zay sady na teknisana koa re mety sahirana rehefa nyteneko hoe alebiazy io sahirana io izy
ahoana moa ny lehibe azy ny lioka zatra efa normal izy daoary oky ny lioka makitsika lioka toko fahafiry moa zany toko faharaiky amby roapolo a ivelinatsika kely izy lioka toko faharaiky amby roapolo a de manaoko amin'ny ndeniny ohatray matio ndreny voasoratra ato lioka raiky amby roapolo a ahitantsika hoe manoko mindiny fahavalo no vaketsika zany ary hoy izy mitandrema fandro voafitaka ianareo fa maro no avy amin'ny anarako sady anao hoe izao no izy ary koa efa akaiky ny andro ko azo manaraka azy zay io zany le hoe petraka no voafitaka fa maro no avy amin'ny anarako zay osoary teny zao mihitsy no izy efa akaiky ny andro ka tandremo aza manaraka anazy bitibe zao miteny hoe izao no izy zao jesosy zao na jesoa na jesu na jizasy de nisan'ny teny fa izy io zany le zanak'andriamanitra niatana teo amin'ny azy fijaliana nefa za mitenareo fa sady mbola tsy nanitsaka teto mihitsy ny raha tombotra zany jesosy nareo zany tsy ny existe teto amin'ity planeta terre ty zany ny misy anazy de ry amin'ny planetany Andromeda ary any misy anjareo 2,5 millions d'années lumière miala amin'ny tany misy an'zareo tsy mbola nandeha tety amin'ny tany ety kory ny ara zany fa ny mametaka olona ny de nataony tsy niantona teo amin'ny azy fijaliana zany akorony zany tsy maty teo amin'ny azy fijaliana tsy maty teo amin'ny azy fijaliana zany jesosy zany na izany isa zany satria isa ny fihetsony ny arabo silamo an'io zanaky ny avy indrindra io tsisy an'izany isa zany koa Yahoshua no anarany ary Andriamanitra ny jiosy io a de ny jiosy ny mahay an'izay tsy ange le jiosy moa efa namono anazy de tsy mahafantatra anazy fa ankehitriny anjarany Elia mamerina ary ny afantarana fa marina ny teny Elia de nareo zay afaka tamin'ny fahotana lasa tsy mahay manota intsony rehefa miaraka amin'ny Elia tsara be nge zany tena sady tsara be zany mahafinaritra be sady tena azo lazaina hoe tena matsiro be ka hoe maro no avy amianarako de fa tonga teo zao jesosy ry jesoa fa tsisy izy ry jizasy ry jesu sy zay mbola mba niteniteny any hoe izy io ny iraka n'Andriamanitra tsy haiko zay mety anarany any tsisy izy zany niraky ny avy indrindra am'izao miteny zao efa nampianarina tamin'ny fampianarana tany a teny aloha tany a zao hitanareo zao a Elia satria mitondra ny teny Yahoshua satria mampanota daholo zay niaraka taminareo ary tsy nahafaka anareo tamin'ny fahotanareo zay niaraka taminareo a mazava ho azy tsy izy iny fa ny izy zany de hititany masonareo tya Elia ziadia Elia tsy narana gasy zany fanarana aveny aminay zay mihitsy le narako zay de tononiko araka an'izay nanona ny tatoko anazy ziadia Elia ary raha andready tsy tabatabo nareo de aza matahotra fa tsy maintsy ho tonga aloha izy zany nefa tsy de miaraka am'izay ny farany fa ndready tsy tabatabo anareo efa zatra efa mandeha daholo zany sary zany andeha ady tabataba mariky ny fiafarany zany dosany hoe ina moa zany ifandraisany zany amin'ny resaka rosesiny eo tanina ka ho avy eo mihitsy ny tsika ka aza taitra mihitsy nao fa tena ho avy eo tsika fa tonga Eliana ambara aminareo hoe ho tanterahana ary efa tanterahana mihitsy ny azy am'izao tsika miteny zao efa mandeha ny fanatanterahana ny tenin'ny dadako Iayavana sy ny zokiko Yahoshua ilay namorona anareo hitatsika eny any toy afaka miresaka amngena reza miteresaka hoe ahoana zany sary tenenina zany hitatsika fotsiny aloha fa arao fotsiny teny faketsika eny ny andininy fafolo io izy de tsy de miaraka am'izay ny farany a zany hoe misy kiadiady hitanareo sy ny karazany a efa be dehibe ny adiady hitatany fa nitranga am'izay de hoy izy am'izay ny teny Andriamanitra amy andininy fafolo fa ho izy taminy izy firenena hitsangana mely firenena ary izy fanjakana hitsangana mely fanjakana le fanjakana mely fanjakana aloha de ohatrany hoe le olona mifanonga-mpanjakana am'izao tsika miteny zao de fa kotandrotana ny Amerikanina hoe tsy mety aminay io Donald Trump hoe fa dictature fasciste mpanavakavaka volokoditra
tsy miraharaha olombelona tsisy lavany anazy mandeha sady ny fikorotana majinijinika zay le hoe fanonganam-panjakana tahaka ny zava-misy eto Madagasikara, tahaka ny zava-misy manerana an'izao tontolo zao, satria tonga ilay mpandrodana fanjakana, tonga ilay mpandrodana fanjakana oe vakitsika zay teny zay any bokyny liko andray aloha Isaia le mpandrodana fanjakana zany, Isaia 14 angambany izy indra sy diso aloha trevatsika ato amin'ny 14 zany hoe Isaia 14 de andininy 2:10 no vakitsika avy hatrany 12 endre latsaka avy tany an-danitra ianao lay fitarikandro zanaky ny maraina, voakapahinjera amin'ny tany ianao lay mpandripaka firenena, teny lay mpandripaka firenena ty fitarikandro izy ka kitana moa zany ny dikan'izany le kitana miraraka avy eny ambony, ka le kitana miraraka avy eny ambony extraterrestre zany, ary ty extraterrestre tya ninjera tamin'ny tany izy ny soratra masina, io zany le hoe devoly satana sy ny firombony zany, ponao inona ozy izy ny soratra masina, mpandripaka firenena, io le miteraka ny olona, mitondra ny olona grevy, io le mitondra ny olona ikorotana, mampianjera fanjakana oke jeren'izay ndretsika eo de hoe mpandripaka firenena izy itatsika eo aitra moa zany misy aniny ty 5:40 izay mahita anao de hibanjina anao ary hevitra anao hoe moa io va ilay lehilahy nampioro ny tany sy mampiozongozona ny fanjakana zava-toza raha va tonga zany reto devoly e de mpanozongozona fanjakana io ary mpandripaka firenena ary mampiororo ny tany any ataon'reo tena zava-doza mihitsy de fa mimakomana zany nareo fa reo nefa tonga ngamo vao zao ny tonga zany sary zany tsy mitovy amle teo aloha fa tena zavatra hafa mihitsy ny ataon'reo, tena hita mihitsy nareo tatsika nytoy ny tantara fa hitanareo tsara ny fisehon'ny Donald Trump sy Joe Biden teo, za fotsiny miteny taminareo tam'reny teliko reny hoe tsy alenareo hoe ry Amerikanina mifidy an'ny Donald Trump, zany fiteny zany ambassadeur-ny Israely zany Elia tsy mba miteny hoe ity ataon'zao ity ataon'zao fa sosikevitra meny Elia hoe tsy alenareo ve ity fa miteny intenyko iny hoe ity ny tokony mandeha satria raha ohatra ka iny Joe Biden iny nonjanona teo efa tsy vita teto amin'ity planeta terre nareo teo ohatran'izao, ty zavatra fa mihitsy miplanina n'iny olona iny de zavatra tsy mety mihitsy satria maninona manakotana be le laminasa zay efa mandeha de laminasa n'iny vitanareo eny any ianao nga manana laminasa mity tany ity manana mihitsy ny fa tsy mifanaraka am'le lalanareo fa hafa mihitsy ny izy ny nareo avy aty tany fa ny anay avy any ambony tsy tanymasonareo mihitsy zany ataonay zany de ina le ataonao enohy fotsiny de vitanao eny le izy le zava-misy zao teneniko zao nge le izy tahaka ny hoe nareo miteny hoe ny Amerikanina ny bibidi de ny papa ny bibidi de Elia mitsipaka am'zany hoe tsisy izy zany fampianarana avy any amy demony izy fa hitanareo io hoe Rosia no bibidi ary omeko eto ny fanazavana fantatra na mety ho vitatsika androany ny fampianarana fa mety ataontsika androany mety ataontsika fotoana manaraka nytondra tsy vita satria efa 5:10 sady zay ny lasa araka ny famantarana ora atao amin'ny trano itenenako de tsy fantatry nao ampy na tsy ampy ny fotoana zany dao riventsika am'izay ny ten'Andriamanitra fa io izy io hoe mpampiozongozona fanjakana mihitsy zany reto devoly reto ka raha vao tonga zany zareo de io am'izay ny fikorotana de jereo am'izay na zava-misy ao Amerika zao efa manomboka efa hafahafa iny ataony Elon Musk idirany Elon Musk dao ny zahatra etra manerana ty planeta terre ty etrireto aiza moa ny fanjakana tsy amery fanjakana ary firenena tsy ady amin'ny firenena ka i Donald Trump mihitsy ngety izy olo mametraka problema manerany tany Canada zao zay firenena Amerikanina eo akaikiny eo samy manana ny momba anazy moa reo firenenako reo tadiaviny Donald Trump alaina fotsiny zao hoe do iaraka aminay rehefa tsy tahita loza
tezitra be mihitsy ny kanadianina hoe tsy mety kosa ny ataonareo ka tsy maintsy zay ny ataony Donald Trump zatra tsy mety tsony io tsy maintsy mandeha ny teny de tsy maintsy manaraka an'izay teny daholo zay mipetrapetraka any ananonanina any angefa miteny Elia hoe trenareo ve ty no mipetraka eo aleo mihitsy io no mipetraka eo fa raha tsy zany zava-doza no tranga zay le tenena hoe mba ro foana ny sosikevitra ny ambassadeur any USA tsy aereo ve manaraka ny sosikevitra ny mba tsara lavitra iny no mety anjoanareo raha vao zavatra hafa ny ataonareo zava-doza anie zany zao tezatsika dray ny teny aloha zao de diavin'ny Donald Trump alaina Groenland ho alainony Panama ho alainony Mexique ilana ady ataony sy miverina daolodolo ny Mexicaina rehetrarehetra tezitra mihitsy Rwanda daholo ny efa firenena tena misy fanavakavahana be zay mahatonga le mikorotana be ao Amerika indray am'izao manoka mikorotana ny olona tezitra be aminazy hoe inona koa ty président vao mipetraka ty efa zava-doza ny ataony inona ny lazaiko aminareo efa hoe tsisy zatra mety tsony am'ty planeta terre ty inona mipetrakinareo tsisy mety fa le lahatra raha mbo nietritra ny Donald Trump zay iny Joe Biden ny anaraka le safidy any aloha le Amerikanina hoe tsy aleonareo hoe Donald Trump fa tena milazanareo mihitsy fa raha tsy inona mipetrakinareo teo efa afo mirehitra no hitanareo ty am'ty planeta terre nareo ty ary mirehitra etrony amin'ny adalàna reo saingy mba nety any moa zany ny fanarana reteny hoe tsy alenareo ve fa zareo tsy ny hainao zany teniko zany e ka ny hainao zany Amerikanina fa le teny koa ny mandeha ho azy de tsy azoko maniny satria tany Mazengano no teny zany tsy alenareo ve ry Amerikanina fidy any Donald Trump mba tsy lazako hoe ty no apetrao fa tsy mety zafa-tsy ty velantsika any fotsiny iny fa ny endreo amahita androsa de miery ny adala mandroso kavo fa miko anareo ny antony zany hoe zava-doza raha tsy ino napetraka anareo teo tsy ino nipetraka teo fa zava-doza rena le loza ho hitanareo rindrinao fa hitanareo ihany le izy fa kelikely io zao tsika riverina rikatra am'le bokyny lioka andraytsika aloha lioka toko faraiky amby roapolo satria teo ny afarany tenitsika hitanareo aloha zany zay hoe fanjakana miady amin'ny fanjakana sy ny maro samihafa zany firenena hitsangana mily firenena zavatra misy de zao ary Poutine tsy manaiky fa miady amin'ny Ukraine zao ndray zany Joe Biden i Donald Trump ndray zao hitsangana hiady amin'ny tsy fantatra tsony ary zava-doza ny namany any eny ny divany tena ataony Donald Trump fahitrany amin'ny Europeana raha ataony fay mihitsy sanganena mihitsy ny Europeana am'izao fa inona ary ty efa hoe tsisy mety lamina tsony eto tsy efa nteny taminareo ve za hoe tsy lamina zany tsony rehetra rehetra fa naleonareo raha mbola Donald Trump niditra teto zay iny Joe Biden iny nivedina iny Kamala Harris iny tsy mety zany iny raha inona venareo teo de fahoana mahatonga anao miteny an'izay aleonareo ny ataony Donald Trump io raha mbola tsara no zatra mbola hitsanga teo raha tsy io Donald Trump io no mipetraka teo aleo mihitsy ny ara zao ny ataony efa manina izy natoanao hoe atao zao ny ataony hoe anao ty Madagasikara ty no miteny ka izay nge Elia nga moa tsy ty Madagasikara foana le miteny hoe tsy mahay miady amin'ny iranianina zany rehefa io nge zatra efa manana bomba atomika eny io ary nisy Eliana tsy maintsy ho sahirana mihitsy ary tsy maintsy ho tafakatra Rusina ty na tsy tia ho avy mihitsy mokotsika nga moa Donald Trump mahasahy miady amin'ny Poutine raha nasany ady izy laza hoe ho regleko anatin'ny 24 heures raha problème zao tontolo zao raha nasany ady tokony efa nitifiro i Poutine tamin'iny hoe leo iaditsika zany fa matoy izy lasa zay ny firy andro zay tsy haiko tsona firy tapabolona singamany tsy mbola ny zatra vo regle akory tsy afaka miady amin'ny Poutine izy dikan'izay zay ny mivalany zany tsy afaka izy satria tsy metiko efa tenareo fa nylehibe na biby any ao Rosia fa nareo ary ahoany dao hitantsika ihany fa Elia me fandro fara zao de aleo i me fona ny nify raha mbola azo avoaka ihany reny zany hoe izy mba hivoakeny ihany dao atsika am'zay izy andiny faraiky ambiny folo nioka 21:11 ary isy horohorontany lehibe ary mosasy rety mandringana any amin'ny tany samihafa zany hoe tena horohorontany be tena goavambe fa tsy ohatra le fahitanao hatramin'izay ohatrany hoe rehefa jereo amin'ny échelle Richter ozany zareo de any amin'ny 7 efa danger be 8 efa danger be zany
azy hitako no katapotra ny selinanareo anatin'ny listera io fa tsy horotany tahaka an'le fahitanareo tso ny trango io fa mamaly anareo ny tany hororotany lehibe tsy mitovy amin'ny hitanareo hatramin'izay ary tsy ho indre mandeha fa tena pdb mba hatateraka ny teny hoe ary de ripaka ny roapatelony teo amin'ny tany roapatelony isoanisanareo zany 8 miliara mahery nareo zany roapatelony zany 2 miliara mahery kely io ravanareo ny dikan'izay ary roapatelony zany ny aminy sisa zany satria 8 miliara 400 namany zay raha diso eo amin'ny raha ny ray patelony zay zany firy sisa 2 miliara 800 eo zany zay sisa ny tavela fa ny 5 miliara 600 ripaka daholo ohatrany aleo ripaka any de amizay milamina amizay amin'ny fotoana io nga nisy milamina am'izany raha tsy tonga eo soa tsy mety milamina mihitsy io mandeha amin'ny programme anay ny zavadritra de ny dadako iayavasy eo soa tsy maintsy mandeha amin'io fa io le tsy tianareo mihitsy kanefa nizay le hoe le fampianarana hoe afaka ny fahotana tsy me manota intsony izay le tena iaosoa niantona teo amin'ny fijaliana fa tsy jesosy nareo zany tahatra fampianarana diso avy any amin'ny demony meny anareo izy raha toe avy any amin'ny devoly tahaka ny devoly a kaiza moa tsy ho zatra raha tsy homeny anareo miteniteny foana be mihitsy de raha tsy satsia sotra masina ny teny zany ao tsy efa tsika ali zany ary izy hororotany lehibe sy mosary izy moa ny laza fa tsy efa ndeny mosary am'ty tany ty zao ny problème ny resaka sakafo ny momba ny fandrindrana ny zatra am'le ranontany mikorotana mihitsy ane moa ny zatra ny taxeny Donald Trump daholo ny zatra rehetra taxeny hatrany amin'ny zatra alefa sinoa taxeny daholo ny zatra rehetrarehetra io hatrany amin'ny Europa mahazo taxe aminazy dika zany raha vao mandeha ny taxe am'le ranontany a midangana daholo ny vidim-piaina porofon'zany a any amin'ny gazety efenao sady hoe ny fluctuation ny vidina pétrole sy ny essence ny gazoal atria tratran'le taxe ataony Donald Trump automatika miakatra daholo ny zatra rehetrarehetra zany tsy haiko marina moa ny Madagasikara ny miakatra tsy midina fa mba hitako tamin'ny gazety tamin'ny marina fotsiny le izy a nandiry eto amin'ny teleny osoady mba nijerevako le izy zay fa mareko moa fa ny teleny osoa misy problème kely tsy fantatra mihitsiny a fa misy parti tena mandeha tsara de misy parti tsy mazava tsy haiko hoe misy zavatra tsy mazavazava ve de tsy haiko mihitsy aloha teto fa jerevana ny masiny rehetra tsisy maty tsisy maninona nefa izy misy parti mahazo ny tele mahazo be fa saingy misy interférence be mihitsy de misy teo nefa tena tsisy interférence mihitsy fa madio be mihitsy tsy hay moa fa mbola jerefa ny anina ny antomatonga an'izany ka ho an'izay mety mijery zany nareo a tena tsy hitanay mihitsy hoe loha atreto hoe inona ny netina tonga an'izay satria raha hoe zavatra reny ny vina izy a de tokony miaraka daolodolo le fahasombany nefa de toerana sasany misy lavitra be anentarata volon'ondry hatrany lavitra be mahadio be tsisy ninona nefa de to akeketony de maloto be mihitsy n'le sary a de tsy hay mihitsy moa zany antony fa de alefa fotsiny any le teny mba hodineny zay mahay miaina zay teniny azy hoe eny any mefona re le tsika mefona hoe inona ary ty de tsy fantatsika aloha zany fa de mita fotsiny hoe de misy hororotany zany ony e de misy mosary zany ony e de ty mosary ty ony de tsy haitsika koa fa aza mba tratra zany mosary zany ianao zery afa ika tsy mosariko moramora e nefa de ho avy le mosary de efa mimana daholo zao tontolo zao fa ho avy aminareo mosary mba hatonga ny teny dada iava hoe tsy manao na inona na inona dada iava raha tsy milaza ny heviny amin'ny Elia mpaminany mpanompony reny hoe soratena ohatran'ny voatany ka tena ny asako mihitsy ny manamarina an'izany fa tsy zakoro no soratena vitatsika eny ny toyny e ary jerytsika ho any toyny e zay mihitsy ny ila izy e ary ao anatin'izay koa de izy ny arety mandringana tsy manao na ina iny dada iava raha tsy milaza miteny ampaminany mpanompony izy ny arety mandringana aza menao zany teniko zany ianao andra-pahatonga lizy eo ampilatananao ka rehefa voan'lizy ianao de tadidi hoe any amin'ny Eliany lakle fa mba nyteny inge za e mety hitany hoe misy ohatra eo amin'ny hoe Yavasy FFTV ay tsara be mihitsy a io de miteny hoe any aminazy ny lakle
za zany tena anao to mitsikitsiky foana ale kosiny mbe tsiky foana fa ka manahirana be ny ty fiainana misy aminareo ty tsy le hoe mba atao tsikitsiky foana my fiainana teny izy mahafinaritra koa ny mitsikitsiky ny mitsikitsiky de mahasalama fa rehefa tsy mitsiky ianao de tsy mety salama de za zao salama tsara satria tsiky foana zay mihitsy ny izy rova koa mitsiky foana de salama koa rova ny teny izy de zay tsy mitsiky eo fa mototra eo sahiraneo anao amiteny anao mihitsy niany zay tenekare tokony isy anareo te mba endre tsara de mitsikitsiky ohatranely ah ohatran'zay tsiky foana mihitsy daoarany ary isy arety maningana zay tena tsy hita mihitsy zay anasitrana anazy fa za narety maningana zany tantareka anareo a ny dokotera mikitika an'iny maty voalohany loza izy ndray maty tsy satria tsy voavany mihitsy ny izy a maty ndray izy ny tena izy efa mitenareo hoe zavatra tsy azo vanina ny zavatra etranga efa any zareo sy le hoe anao ngananao an'zany za tsy nanao an'zany a fa vany fotsiny reo efa haiko tsara fa misy any fa aleo setsika mikarika ny OMS ko ny OMS ty ny alany amerikanina eo le problème izy zany matsy volany OMS so satria ilany amerikanina izy tsy hitany OMS tsony zay atao fa ina ny itsanga very asa dolidolo ny dokotera amin'ny organisation mondiale de la santé ay fa la helokely ilany amerikanako enjana be ty président amerikanina anankiray ty atahoana moko tsy maintsy mandeha araka ny nandamina anazy ny zavatra etra ary zavatra matahotra sy famatahana lehibe avy any an-danitra tena zavatra ampatahotra anareo am'izay tsy ko hoe ifa nisy ovni iny fa ina drone tsy zantsony fa zavatra mampatahotra anareo hampiororo anareo entina avy any ambony any ho hitany voamasonareo ary naandro na alina de ho hitanareo zany sary zany ary miditra zany vanamo zany ary didina hiditra am'izay ry zareo eny a mamoaka ny didy misy eo am'izay ary tsisy mahazo miafina tsony hitam-bahoaka am'izay didy ny ely amy zavaboary rehetra zay rehetra efa voalahatra sady efa vohomana tsy maintsy mandeha am'izay nandaminany eo so anazy de didina tsy maintsy mandeha am'izay tsy afaka miafina tsony nareo ke miafinafina miafeny efana de miarare hitany be sy ny maro mianany eo vo gaga hoe hitany rehetra rehetra eo anao mo miteny any areo mandehana fotsiny araka teny so vo miafa baraka fa miteny ely a rehefa manaraka ny teny ely andry aloha de fa zay zany tanteraka ny teny fa raha vo manoatra ny teny ely a vo miafa baraka hitandremo manotso oatra ny teny fa tsisy ny azo toerana tsony zao fa exécution zao isy ny zava-matahotra sy ny famantahana lehibe avy any an-danitra eo tsika aloha zany inona ty famantarana ity reo ny lazako aminareo hoe ho avy aminareo sady efa eo sady ny extraterrestre efa meko anareo ny toerana misy azy menakamo zao eo am planeta ny andromedy miaraka amy raha jesosy eo ambony eo zareo miaraka amy jesosy eo ambony eo ao amin'io planeta ny andromedy io ao ry zareo ino taizany etanao zany tsy diranao zany fa haiko l izy hitanao fotsiny izy rehefa tonga mipoitra aminao ry zareo zany angema tonga ty fikortanambe aminareo ty hoe tsy hitanareo tsony zay anaovanan'io satria reo ngeny tonga voaviny vakitsika teny hoe soatra masiny hoe manakorotana firenena ary mpampienjera fanjakana ary mpampioro vahoaka mpampijaly olona reo zany zao tsy hiditsiraketra bokyny apokalipsy toko fahinana kely aloha hiditra am'izay sary zay tsika aloha apokalipsia hoe tonga ny extraterrestre nareo tena aiza ny extraterrestre zany redirety zany redirety aloha an'le mbola tsy nahita ary misy nahitra famody miteny am redirety satria manafina azy ary zay ny tena benisa zay manafina an'le devoly ny olona de mody teny tsy misy zany fa izy kambo miaraka amy devoly izy miteny io efa namana io fa teneny devoly izy hoe aza miteniteny momba ny zareo fa tsisy hevitra tsony efa vaky batsilana efa ny vakiny ely misy ny extraterrestre aty ny soratra masina miteny azy apokalipsy toko fahenina apokalipsy toko fahenina andiny faharoa ambiny folo de ny telo ambiny folo ataotsika mitoy tsara l izy anamarina ny tenitsika teny ahosoa teo ary nahita aho rehefa novahany ny tomboka sefa enina dia nisy ororotany mafy io rehefa niverina ny ororotany fa tany fahamana tomboka seny nampisy an'izay zavatra zay ary tonga mainty taka ny volonosy fisaonana ny masoandro
ary tonga takany raha avokoa ny volana. Io zany le efa teny efa ady be to e, ka rehefa nisetroka moa zany miakatra eny ambony eny fa mivadika ohatra zany nge am'ireny doro tanety reny fa mivadika mena nge ny masoandro sy ny volana rehefa amy doro tanety e. Ary eto Madagasikara misy fanaovana zany doro tanety zany fa mivadika mena mihitsy ny volana io, vadika mena hatrany amin'iny moa masoandro. Zay tena zava-doza tonga takany raha avokoa hatrany amin'ny volana, tonga mainty avokoa lamba takany lamba volonosy fisaonana ny masoandro tratran'iny ny setroka mahatsiravina be ambony io maizina hatrany amin'ny masoandro. Tsy fantatra ntsony na eclipse tena iny fa de fa maizina izy andreo. Dikazany tena tsy zatra manjary toy ny am'ty planeta terre nareo ty loza mahatsiravina. Kehetrehitra ny masoandro moa zany lasa takany lamba fisaonana mainty, lamba volonosy fisaonana mainty. Tena zava-doza ke zany mitranga am'ty planeta terre nareo ty mangidy ny dikan'izany. Zay le loza hoe tsy fantatrareo tsotra satria amin'ny andro atoandro zao hoe ny masoandro lasa maizikitroka ny hitanareo. Dikan'izany grave be ny sary am'ty tanànanareo ty. Ary nikitana tamin'ny lanitra de niraraka tamin'ny tany. Raha nikitana reny efa no miraraka de maninona? Raha nikitana reny no miraraka de potika ny taninareo. Raha nikitana reny no miraraka potika ny taninareo. Ko nikitana ngeza be tena ay misy tena angedy kely ty taninareo ty. Misy 1 million de fois, 10 millions de fois, 100 millions de fois ngeda noho ny taninareo nikitana anankiray. Kely any ty taninareo ty e. Velantsika any iny aloha. Ka raha ohatrany ka milatsaka amin'ny tany zany kitana zany, ny anankiray amin'ny kitana fotsiny de tsy miexiste ty taninareo ty. Podika tanteraka. Vato kely tsisy ny taonina koa ny rehefa atahorana be raha midona am'ty tany ty. Vao maika aveo ny kitana anankiray no midona am'ty taninareo ty. Satria araka ny tenin'ny manam-pahaizana moa zany zareo tena mariny ihany teny fa tsisy koa hoe raha ohatra hoe misy zatra une tonne zany midona am'ty tany ty fa mbola 10 fois taka ny bomba nipoaka atao Hiroshima. Raha zay angamba le fanazavanjareo sy tadidiko tsara hoe mafy be ny sokan'io zatra avy any ambony io. Ka raha kitana no latsaka avy any hatrany de monsieur désintègre ny taninareo tsy miexiste intsony. Nefa ty ndray kitana be de be no miraraka. Inona ty kitana teneniny ty? Satria de niraraka tamin'ny taniny izy toy ny aviavy manitsina ny voany mata raha ozogozon'ny rivotra mahery izy. Diratsika kely telo de inona ny dikan'izay? Miraraka ny extraterrestre. Fa reo le kitana teneniny. Ile voalaza amin'ny teny hébreu hoe nisy kitana nilatsaka de Apollyon sy Abaddon anarany. Le divoly Andriamanitra ny any amin'ny Bible livre satanika misy an'izay teny zay. Nika avetsika kely anatiny loha zaho hijery an'izy anatin'ny baiboliko fa tsy tadidiko mihitsy n'izy mampalakilaky ny teny. De misy hoe Abaddon sy Apollyon. Aiza izy iny rova? Ao amin'ny Apocalypse toko 7 ovakitsika aminarany soa. De ary amin'ny andinin'ny folo sy ny faraika ambin'ny folo any misy anazy. Apocalypse toko 7 Reka vakitsika Apocalypse toko 7 vakitsika ny andinin'ny voalohany mihitsy aloha jerevantsika. Ary ny anjely fahadimy nitsoka dia hitako fa indro nisy kitana anankiray avy tany an-danitra latsaka tamin'ny tany. De latsaka tamin'ny tany ty kitana ty zany. De nomena ilay anjely ny fanalahidiny lavaka tsy hitanono. Ary nanokatra ny lavaka tsy hitanono izy de nisetroka niakatra tamin'ny lavaka. Tahaka ny setroka avy tamin'ny lafaoro lehibe ary tonga maizina ny masoandro. Io zany hoe maizina mihitsy ny masoandro ty tena setroka be mihitsy. Tsy niabakabaka no nisetroka avy tao amin'ny lavaka. De ndao tsika andingana kely am'izay.
de andrasonge fakitsika hoe le andiny fa raiky ambiny folo zany de misy biby mivoaka moa zany avy anatin'ny lavaka io rehefa avy eo biby hafahafa mbola jerevantsika manaraka fa manany rambo tahaka ny mainko io biby io ohatra ny valala zay izy a apocalypse 9:10 ary manany rambo tahaka ny mainko ka ilay biby sady misy fanondronana ary amin'ny rambony no misy ny heriny hampahorin'ny olona 5 volana zany hoe misy biby mivoaka avy any anatin'le lavaka atao a de mampahorin'ny olona atao anatin'ny 5 volana zay ny zavatra nisy zany de ao amin'ny andininy faraiky ambiny folo ary manana ny anjeliny lavaka tsy hitanono ho mpanjakany izy misy anjely zany zay anjely lavaka tsy hitanono io de mpanjakany zareo zany io ary ny anarany amin'ny teny hebreo de hoe abadona fa amin'ny teny grika kosany a dia apoliona no anarany zavadoza ty anjely nalatsaka tery amin'ny tany teny zany a zay lazaina fa nisy kitana nylatsaka tery amin'ny tany de ozy ny ten'andriamanitra hoe lay anjely lavaka tsy hitanono mihitsy no mpanjakany zareo zay ny zavatra misy zany ary anarany amin'ny teny hebreo de hoe abadona ary am'ke kosany a apoliona ka lay kitana zany eto a de manambara fa le anjely mivadika reto a zay tsy izy akory fa abadona sy apoliona ka abadona sy apoliona zany a dana vakio any am livre satanika fa anjely eo amin'ny livre satanika zany abadona sy apoliona zany zay manany heriny hoe manana ny anjely lavaka tsy hitanoho mpanjakany io zany ny mpanjakany ary mitondra an'le biby mivoaka atao zany le mpanjakany a mba hamon'ny olona dikan'zay ary ny anaran'le anjely de anjelina divoly a abadona sy apoliona hitanareo a anatin'ny aveliko tsara any amin'ny bokyny satana ao io anarana io tsika hoe anjely fafiry eo amin'ny gradiny zareo nga manjio sy tadidiko izay efa nampianariko teto moa tamin'ray am'izay keto zany de milaza am'izay fa lay kitana miraraka de tsinona fa reto devoly anjely ny vadika vo ny vakitsika teo izy reo le kitana miraraka ary niraraka zany zareo avy any ambony naniny izy miraraka satria nroahan'ny dadako tamin'ny alalan'ny miaramila ny dadako vaika nga misy miaramila any ay zany dadako zany iayavavy tompony forsa le zany fa mahafinaritra anazy mampiasa an'reny miaramila an'reny mba aneon'ny voninany sy ny heriny hoe ny zavaboary a manara ny teniko zay fotsiny dikan'zay ozy dada iava ataovaketsika ara ny teny nisy ampaminany isea hoe hoarodany dada iava midiny etỳ an-tany ny extraterrestre devoly zareo tsara am'izay ty zany teo ana am'teny hoe efa nilatsaka reo extraterrestre reo reo anjely kitana nyraraka avy any amin'ny lanitra ambony reo io lanitra ambony lohanareo efa niraraka izy ary eo am planeta ny andromède zareo mba tsy lazako hoe efa tonga eo ambony lohanareo eo ny sasany ary efa be dehibe ny ovoninjareo mandehandeha ambony lohanareo saingy mbola manana fahefana manafina izy saingy esorina daholy am'izay ny fahefana manafy tena fa tsy maintsy hita vandravandra am'izay nareo le extraterrestre hatrany amin'ny ovininareo mipotra eny hatrany aminareo mipotra am'izay didinely ah avy any amy dada iavasy ahosoa sery olombelona tsy mahafantatra nin'iny isy atoko fefatra ambyroapolo imezako nareo hitady anareo ndray andro ary aiza le olona iny mba nainy teny oatra n'zao ny teneniko zao nga rehetrarehetra io ary mba nafantatra n'zao mba nambarako zao nga rehetrarehetra io raha nay zao ny teneniko zao nareo efa tsy nanota intsony taka an'izay fa nareo mpanoto ino milaza fa tsisy nina fantatry nareo nandray ary teniteny foana isea toko fefatra ambyroapolo andininy fafilo izy firindrova tena tsy tadidi ndray ndao ndray tsika jery ato aloha efa io le izy fa tsy tadidiko le andiny isea 24 de tsy maintsy mijeriketsika aloha hoe aiza ho aizy isea 24 moa izy indrova sa 14 tena zay mitsika aiza izy rova
Isia 24-21 zay misy zany reny nahita rova koa ny tena zany rova zany raha olona teknisiana mahafinaritra be atao amin'ny fanjakana masina atao amin'ny radion'ny osoa zany a mahafinaritra be zany ary efa tsara be manarahany rova daoly dafo rova ho an'ny teknisiana tsara be izy. Isia 24-21 isia 24-21 ary am'zany am'zany de any an-danitra no amaliny ava ny antokony lanitra ary ety an-tany kosa ny mpanjakany tany amaly ny miaramila eny an-danitra eny zany dada iava taovaka itsika amin'ny teny frantsay tsika va mbola tsisy teny frantsay kiato ko mino tsy anjery be. Isia 24 manaraka ataotsika ny atrano any hoe inona zany tenen'ny Eliazary enio fa zatra anjohanareo rehetrarehetra teva nga misy afaka amin'ny tiana reo ary efa ny teny Elias de tsy maintsy mandeha le tenina tenina tsy tiana tsy azo sakana ntsony. En ce temps-là, Ésaïe chapitre 24 verset 21, et en ce temps-là l'Éternel châtiera dans le ciel l'armée d'anneaux. Tena misy miaramila eny ambony eny atsizy reo fa reo le extraterrestre devoly de tena opoteny dada iava mihitsiny reo satria miantokantona any ambony any izy ho azera zay hoe nazera ny devoly izy ny boky ny apocalypse mbola ho jerevantsika koa zay teny jereva avy eo. Et sur la terre les rois de la terre zany hoe tena opoteny dada iava ny miaramila rehetra eny ambony miantokantona eny le nipetraka tany amin'ny planeta be dehibe tany ambony tany midina ry zareo zay no mahatonga nyty lozanjohan'ny tanynareo ty satria maninona zany devoly zany a tsy mihamiainy zany mpanakorotana mpigafy mpamono zany nataony zany lozika ho dada iava moa ny vadiany tao amin'ny lanitra lanitra ambony tao lozika izy tsy maintsy manao ny adalany hatrany farany fa vohozina am'zany izy satria nanao ny tsy mety teo amin'ny dada iava de vohozina tsy maintsy manao an'zany ary navadika biby ratsy indrindra eo am'izao tontolo zao mihitsiny izy farany ratsy indrindra matsiravina mijery azy fa raha nareo zany mahita an'zany devoly zany ozy anao nga ianareo fa nahita izay efa nahita matao miteny e ary na tsy nahita raha mahalala de zao nolazaina aminao rano masikodotra an'zany atao hoe lone moko naran'ny lehibe ny devoly io izay ny anarany tena nitarika ny fikomiana tao amin'ny lanitry lanitra anisany tao amin'ny tarika ny Mikael izy io fa ny anarana anao propre de zay lone zay omeko satria fahavalo de omena ny anarany de zany lone zany lazaina anareo raha izany lehibe na devoly zany na ny masikodotra an'zany raha mahafaty anao nijereny zany fa raha fa kelinao lasa dala na torana torana raha mbola mora fa lasa dala tsy haijerena zany masikodotra an'zany na ny masikodotra anao faratsiana faratantiny ary raha mety azatra farany zay matsiravina anao de ampitombo 1 milliard de fois amin'iny ny matsiravina am'zany atao hoe lone zany zany mahatonga zareo tsy mety miseho satria alany olombelona kosa ne raha miseho amin'ny olombelona fa le mody tsaratsara tare am'zareo ne rehefa niny aminao any de zay le mitongana mahita zaza vaviny rano hoe zaza lany rano hoe kalanory hoe reny gneny mba tsaratsara am'zareo reny kalanory eny nefa jereo fa mahatsiravina be mipoziny ny tsopaka bray grand gris sy ny petit gris sy nordika sy ny omnoara sy maro samihafa reny mody asesisesy ny hitanao any de mody mitondra hery sy fagagana de mizay anao de roboroboka miaraka aminy fa raha hitanao io lehiben'io a tsoka matanjaka ianao efa tena mahatsiravina ho azy zany biby mahatsiravina ka izay aloha zany de fa parenthèse omenareo hoe midina izy ary zay le bokyny apocalypse hoe loza ho anareo ny tany fanidina anareo ny devoly sady manana atezina lehibe satria fantany fa kely sisa ny andro iainany. Apocalypse 12 andin'ny fafy indray zay izy indreny mba hamaly an'izany rova tena nalazalaza indray anao Apocalypse toko 12 andin'ny 12 indray ary ty ano zany mifaliry lanitra lasa aloha andin'ny roa ambin'ny folo zay nga manety amin'ny andin'ny fafito ty mihitsy zay Apocalypse 12:7 menaloha doly am'izay le dikany teny rehetrarehetra avy any amin'ny fahamarinany dada iava Jesosy zay tompony teny. Apocalypse 12:7 de hatrany amin'ny 12 zafadinita
ary nisy ady tany an-danitra. Mikaela sy ny anjeliny niady tamin'ilay dragona, ary ilay dragona mba amin'ny anjely kosa dia niady, nefa tsy naharesy sady tsy nisy fitoerana ho azy intsony tany an-danitra. Ary dia nazera koa ilay dragona, dia ilay mena rana ela zay atao hoe devoly satana zay mametaka azy zao tontolo zao, dia nazera tamin'ny tany izy, ary ny anjeliny koa dia niaraka nazera taminy, satria tsy isy fitoerana ho anazy intsony tao an-danitra. Vao nivakitsika anazy teo ambony teo hoe zay tsy nisy fitoerana ho azy intsony ao an-danitra amin'ny andininy fahavalo zany. Dia nazera ny dragona miaraka amin'ny devoly satana miaraka aminy zany, zay atao hoe devoly satana moa izy amin'ny soratra masina, fa ianarana nom propre n'izy io fa nomeko anareo hoe alony zay ny anarany zay. Dia naziry izy ka eo am'izay fenjerany zay mihitsiny satria misy ady. Io le teny arikatra amin'ny boky nisy ady teo hoe dada Iava nampenjerany miaramila teny ambony rirera teny. Io sary tenenina bokyny apokalypsy efa nazera tokoa izy zany teny izy zay. Efa niakatra tany amin'ny lantilanty eo sao tamin'ny fotoana akarany dia tamin'iny nanjerana azy. Afaka fotoana foy ny akarany eo soa dia nazera izy. Zay ny atao hoe boky ny apokalypsy hoe andro ny tompo. Ny andro ny tompo tsy egala sabata fa andro ny Ehosoa. Nanaovana seremonia be ny Ehosoa atao amin'ny lantilanitra noho ny amin'izy nandresy tamin'izy niantona teo amin'ny fitsaliana. Ka dada Iava rehefa misy zatra nampanaovana noho ny amin'ny fangatany Ehosoa moa izy ka vita hatramin'ny farany miakatra grady daholo izay navita zatra amin'ny dada Iava. Normal ako navita niraka ny kosa ve mahafaly anazy iny zany mahafinaritra be anazy zany. Ny andiny faharoa ambin'ny folo, ary noho izany mifaliry lanitra sy anareo zay monina ho aminy, faloza ho an'ny tany kosa sy ny ranomasina, fanidina ho any aminareo ny devoly sady manana fahatezena lehibe satria fantany fahakely sisany androny. Io le nresantsika teo hoe latsaka amin'izay reto devoly reto reo le kitana miraraka tahaka ny aviavy manitsana eo ambony lohanareo izy zao. Dia iseo izy miaraka amin'ny oviniana ho tonga ny atokantranonareo amin'izay izy, hiaraka matory aminareo ao izy, tena anao ny adalàna izy, ahitany voamaso be iny amin'izay nareo le ohatrany motosikotera iny mihitsy ny poziny, ho hitanareo daholo zany tena zava-doza hiaraka aminareo amin'izay reo le tsy vanin'ireo mpamono olona sady tena ratsy saina reo devoly reo. Ary ianao miteny hoe vanina izy namana ianao dika azy fely amin'ny teny hoe tsy vaniny reo ratsy saina le any amin'ny elo reo mpamono olona zany reo, nefa nareo mpanoda dia io mihitsy ny dadanareo. Zava-doza mameritrerety tsy voasakana anareo tsony io, tsy maintsy milatsaka reo na tena na tsy tena ho avy daholo zareo. Ary izy efa iomboloanareo reo ny lehibe reo mpitondra fivavahanareo io, reo ny patron, reo extraterrestre reo voalaza sotra masina hoe kitana mody milaza fa fitarikandro nefa zatra devoly daholo ry zareo. Apollona sy Abadona anisan'ny tarika ao anatin'izany kitana zany, zay mpitarika ny lozan'izao an'ity tany ity, mody miseho amin'ny endrika valala sy ny maro samihafa nefa zava-doza ny metiny. Hitantsika eo ny toy ny tantara ataontsika aloha indeha. Dia rehefa nijerevantsika daholo zany sary rehetra zany dia mazava ho azy zany fa tena tonga ny extraterrestre ny dika zao. Io zany le zava-doza tenena hoe ahita zavatra matahotra eo amin'ny lohanareo nareo, ary tena zava-doza mihitsy no ho hitanareo. Reo izy ireo noho ny amin'ilay divoly nazera avy any ambony, niraraka tahaka ny kitana, tahaka ny aviavy nidomina le aviavy dia niraraka daholo ny voany. Dia ohatran'izany fa tsy haiko ny hoe misy kitana iraraka amin'ny tany zany fa reo natao hoe kitanareo, reo extraterrestre devoly zay efa nangalatra anareo tany Amerika, nivady tamin'ny vehivavy teto Madagasikara, manolana na lehilahy na vehivavy manerana an'izao tontolo zao mangalatra olona, manao ny adalàna amin'ny olombelona, manao expérience amin'ny olombelona, mitondra olombelona hatrany anaty rano. Zava-doza ho hitanareo maso amin'izay izy. Tsy mahazo miafina tsony reo ary tsy mahazo manafina tena intsony fa tsy maintsy miseho miariary amin'izay. Tozany hoe rovina rehefa hitanareo fotsiny dia signaleo hoe nahita amin'izay ianao, dia fotsiny nge izy io dia hitanao ny tony rehefa ataon'ireo fahy amin'izay ianao dia efa miteny anao hoe aty amin'ny ely ihany lakile. Zay ngatongana miteny hoe le lakile mba jero ihany misy dika eny io lakile io Iava TV, HFF TV misy dikany tolo zany. Da ohatra hoe antsika amin'izay ny teny
inandray ny anoizatsika anazy a iverentsika zay ny bokyny liko 25 io liko 25 satria hitanareo tsara zany zay voalazako le hoe ina moa ina moa le niteneniko teo hoe le hoe ahita zava-mampatahotra anareo mihitsy nareo zany io le andininy faraiky ambin'ny folo a tamin'ny lioka faraiky amby roapolo lioka toko faraiky amby roapolo a andininy faraiky ambin'ny folo hoe ary izy zava-matahotra sy famantarana lehibe avy any an-danitra famantarana mihitsy ny zaniko zatra famantaran-doza ho anareo nge zany zatra ho avy zany hoe ahitaoviny am'izay nareo le na afenina foana izy hoe tsy misy zany kaminy hoe misy de misy mihitsy Andriamanitra Dimitri Medvedev président teo alohan'ny président teo alohan'ny Rosiana zany laza mihitsy hoe misy reo ary misy ny eo amin'ny noir fa tsy mety ozy izy nilazany aminareo fa manakotan-javatra be zany izy ary mety ho faty angamba ny dikan'izay koa raha miteniteny zany tsy fisangany ireo extraterrestre tsy fisangy reo rehefa tsy manana eredivana am'ireo a nefa tsisy manana fa tsy mety amin'ny osoary iryany miaraka amin'ny Elia satria ny fahefana miady am'ireo de ny hery sy ny fahefana avy any amin'ny lantilanitra iarana amin'ny Yahosoa miaraka amin'ny dada malala Yahva ilay tsy manota intsony ary tsy manao hoe trinité na monothéisme tsy manao an'izany tsy manao trinitarisme ary tsy manao monothéisme ny hoe ny ray any egalina ny zanaka egalina fanahy masina na hoe ny telo zay ray tsy manao an'izany ho Andriamanitra fa tsy izy zany fa avy any amin'ny devoly teo zany efa nampianariko teto zany fa ny Andriamanitra masina de roa izy a misaraka tsara sy miavaka tsara de ny rainy Yahva ary ny zanany Yahosoa fanahy masina tsy ivavahana zany fanahy masina raha mbola zara maniraka fanahy masina ary afaka miteny amin'ny fanahy masina afaka mibaiko fanahy masina zany Elia zany nareo iny tsy mahafantatry ny ninona de lasa tsainareo le efa tsy mahafantatry ny STN nareo de tsisy fantatry nareo fa matoa afaka ny fahotana ny olona misy dika ny fahatongavany Elia eto iza Elia zay valiny namerina ny fony rainy amin'ny zanany ary ny fony zanany amin'ny rainy de io hitanao io tavaveriny Elia amin'ny dada Yahva ny fony olombelona tsy nanota intsony izy ary tavaverina ny fony dada Yahva amin'ny olombelona lasa tiny ny olona enga nefa amaly ny fitiavana ny Yahosoa fa tsy manao daladala ohatrany ny sasany ndao arany andeny 20 amara-paranantsika anazy mitantarany zavatra nisy koa moa zany Yahosoa raha misy mirehitranga ihany koa ary raha tsy mbola tonga zany rehetra zany de sambotra nareo izy kanenjika sy anolotra nareo amin'ny sinagoga sy ohatrany maizina ho any zanak'Israely zany a de reo jiosy a tamin'ny andron'ny Yahosoa sy ny apôstôly niatra tamin'izareo tokoa zany hoe misy fanenjehana fisamorana natotra tany amin'ny sinagoga sy tohatrany maizina ary retinatrehan'ny mpanjaka sy ny mpanapaka nareo noho ny anarako any noho ny anaran'ny Yahosoa dia hoentina makany amin'ny mpanjaka hoentina makany amin'ny mpanapaka noho ny amin'ny anaran'ny Yahosoa zany rehefa tena miaraka amin'ny Yahosoa de tena mpanatsona mihitsy ny inona marina ty ataonao ty ho azy mpanjaka tonga saina mibebaka manatona ny Elia fa rehefa tsy tonga saina de loza amina tambo manaraky foana ho an'izay manohitra ny Elia zany ngeka tsy azo sakanana tsony tsy mandeha ho azy zany Elia zany misy dikany zany Elia zany zay ka de ho tonga ho vavolombelona aminareo zany hoe lasa vavolombelona zany rehefa tonga makany ampanjaka ianao fa tena tanteraka am'izay ny famarinana ny teny nisy tamin'ny Israelianina jiosy zany de ny mpianatry Yahosoa nisy daholo zany nisy tamin'ny apôstôly zany Yahosoa raha moa tena nentina tany mihitsy de maty tam'izany hevitra zany ny afarany nefa de izay natonga ny famonjena vita sotra betsaka Yahosoa malala koa oreno ampola reo ny tsy hevitra raha teo an'izay avalinareo fa izany menareo vava saina zay tsy azo ny fahavanareo valiana naresena zay le izy rehefa miaraka amin'ny Yahosoa ny olo anankiray a tsy azo miresena mihitsy ny vavan'izany ilo amin'ny Yahosoa zany taka ny vavany Elia ka anao afaka maresena ny vavany Elia zay nge tena tompony vava rehefa tena miteny fa zay ny tsy miteny indrindra rehefa hoe aza miteny de tsy miteny indrindra zay fa zay ny tena tompony vava zay zay ny tena tompony film rehefa anao film zay ny tena mpanao an'izany fanina mihitsy ny fahavalonay naovany anazy imezanay rehefa avy eo film zao iny nataony Yahosoa iny ny devoly mieritreritra fa raha maty Yahosoa de vita tsisy tsony ny famonjeny na velany dada Yahva vonona mihitsy ny Yahosoa koa ranaiky ho vonona film nefa n'izy maty am'izay Yahosoa voavonjy ny olombelona fanina mihitsy ny devoly zany ny film zany ny film ny Yahosoa sy dada Yahva zay ny lehibe ny mpanao film zay azo mba miady aminay fatra de fanina eo ianao
tsy hainao mihitsy izay andehananay fa nyverinao fo marina diso daholo ary nyverinao fa diso marina daholo zany rehefa seho zay atao hoe dada iavaseho soa mary zay tsy hainao tsony lalakaleany tsy hainao lalakalenay mba miteanany hoe mba ianao ihany ny teniny Elia fa manana teny tsy azo variany zay de zao fampianarana zao raha voavalinareo zao fa niakatra teteny reo namaly anay fa tsy voavalinareo mihitsy ny izy zao to zao iva miaramina ny fampianarana io fa menimenina fotsiny fa tsy afaka mamaly iny ny azo valiny mbola azo ny anjarany koa ny salamo kelikely eo mbola any kristianina santoka aloha zay zay mpianto jesosy vao avy koa ny anjarany salamo tomina daholo iverina any amin'ny Ehosoa tomina daholo Elia tonga navotra ny olombelona rehetra na izy io dao ny amin'ny Ehosoa daholo am'izay ary atolotry ny rainy sy ny reniny sy ny ralany sy ny avany aman-tsakaiza ianareo ka ny sasany aminareo de vonony zany hoe hovonony ny hafarany maty tokoa moa ny apôstôly eny fanatrany am'izao andro farany zao de hiatra zany teny zany hoe ivadika daholo na ny ray aman-dreny aza hitondranao makany amin'ny mpitondra fanjakana hoe ty mpanaradian'ny Yahosoa ivadika daholo ny amin'ny ray aman-dreny ivadika daholo ny amin'ny havana Andriamanitra tena zava-dozy ty ratsy le tantara fa saingy zay moa ny zava-misy petraka ny fanontena hoe ahoana moa zany ny vononotra an'izao iny zany mbola tantara lavabe mbola ampianariko anareo iny fa maninona zany na velo vononotra an'izao kosa nefa ne olona vonjena ve de na velo vonoana zaranareo raha mbola nasiana an'izay sary zay hoe manaiky vonoana zay nareo zay vao mety hiaraka amin'ny dada Eva tafaraka amin'ny dada Eva fa raha tsy nisy solution meno moa de mbola nataonareo satria izao ny olona rehefa mpanota de tsy maintsy fahafatesana ny tokony azony zany olona zany aloza avy any amin'ny dada Eva fa noho ny amin'ny Ehosoa zay nangataka de namindra fo izy ka izay mino any Ehosoa irery ihany no vonjiny finaritra be ne tena mahafinaritra be fa zatra andreo marike kosa aloha de hoe filany ekeny izy zatra teningy fa aleo any aleo aleo koa za tsy hiteny mihitsy aloha fa aleo mihitsy ny andeha am'izao hoalan'ny olona rehetra nareo no nianarako ny fa tsisy overina de singa ambolo ray azy ka zay miaraka amin'ny Ehosoa de tena alan'ny olona zao Elia de alan'ny olona misy de mana ratsy mihitsy ny any de efa mitenareo fa aiza raha mpanota zany Elia zany de tsy misy Andriamanitra marina iaraka aminazy zany novenovery raisonnement tsotra be zany satria Andriamanitra tsy miheno mpanota nefa matoa ny olona miaraka amin'ny Elia afaka amin'ny fahotana lasa tsy manota intsony efa misy 2000 mahery manerana azy tontolo zao afaka amin'ny fahotana efa manerana azy tontolo zao zany fa tsy kony hoe zatra vo hiforona nefa mbola vo amboarina efa misy midika zany fa matoa afaka tamin'ny fahotana zay niaraka tamin'ny Elia misy ny tsy manao ratsy intsony Elia mihitsy ny masina indrindra Elia ny tena tsisy kanina eto amin'ity planeta terrenareo ty ary zarery ny sany miteny an'izany mpanaratsy fotsiny reny miteniteny foana reny ary zavatra ratsindreny olona reny tsy misy na iray azy tsy miexiste zay na eo amin'ny plan pratique era tsy possible ali satria Andriamanitra tsy miheno mpanota ahoana moa zany ny afaka ny olona tsy anota intsony rehefa tafaraka aminy raha izany no mpanota na mpanao ratsy tsy lozika ane zany fa zay le tonga mbe teny dada Evaseho sao hoe hoalan'ny olona rehetra nareo no ny amin'ny anarako satria za miteny de alan'ny olona nareo fa zao lazaiko anareo sambatra zay miaraka amin'ny Elia sa zay miaraka amin'ny Elia miaraka amin'ny dada Evaseho soa lasa tsy manota intsony izy jereo ny teny fatanterahany teny tsy tratratsika tandroany moa le resaka mombany amin'ny bibidia fa ho avy eo tsika zay ny lesona atsika amin'ny manaraka fa mbola manazava ny sary misy aloha zao hoe zao ny zavatra misy daoarena andininy fa 7-10 eo alan'ny olona reo ny amin'ny anaraka fa aza mataotra fa nasinga tsy misy overina de singa ambony ray eo amin'ny lohanareo azy dika zany vo isany dada Evafa aza mataotra hitany Ehosoa anareo ary amin'ny faharetanareo no atanareo ny anareo mila maharitra ianao de voatana ny ainao zany nyteny Ehosoa azy ampimebe mihitsy ny am'izay zany le olona niala tamin'ny Ehosoa ny amin'ny fitiavana vady fitiavana vola no nialana tamin'ny Ehosoa tena tapsona
vola ve ny dia alako am'izao fiainana mandrak'izay zao na hoe vady ve ny alako am'izao fiainana mandrak'izay zao zavatra tena hatsarana tsisy oatra zany na ny fifaliana sy ny firavoravonao fa nga raha ohatra ka miadana ny olona manam-bola dia ny mpanankarena ny miadana indrindra nefa reny tsy miadana zany reny any tebotebo foana reny ary tsy manam-pitsara ny atidony reny fa ketriketrika foana hoe ahoana indreny azaona vola de mandainga sy misoloky sy mangalatra sy manao ny adala rehetra io izy mba azahoana vola lozika be zany ary tsy maintsy mamoana olona ny afarany fa ny ato amin'ny Yehosoa kosany a miadana fahizay na tsy manana aza miadana fahizay milamina foana miaraka amin'ny Yehosoa aza hoe hitany Yehosoa foana ny amahana an'io ndray andro tsy ale ndray andro n'Andriamanitra mahafinaritra atsika mihitsy iny endasantsika foana ny ray andro n'Andriamanitra fa mbola ho avy zay ndray andro n'Andriamanitra zay omeny ianao ny fifaliana sy ny firavoravona sy ny fitsarana rehetrarehetra zay nilainao sy ny tadiavinao omeny ianao zay ka zay ndray andro n'Andriamanitra zay tsy aleo vendasany zay narovina manomezi tsara tsy manomezi tsy maninona rova leo am'izao fa mety foana ndao arany toizatsika indray zany ary raha mahita ny Jerosalema andiny faharoapolo liko 21:20 ary raha mahita ny Jerosalema voadidiny miaraminareo dia aoko ho fantatrareo fa efa amby akaiky ny fandravana azy aoka zay any Jodia am'izany eno zany aoka andositra ho an'ny tendrombohitra zay o Jerosalema kosa aoka andositra ho an'ny ivelany ary zay any an-tsaha kosa aoka tsy tsy ao-tanàna intsony fa ireo dia andro famaliana mba hatanteraka zay rehetra voasoratra valozany bevoka sy ny mpitaiza kely am'izany andro zany satria isy fahoriana lehibe ao amin'ny tany ary fahatezerana amin'ity firenena ity de ny Israelianina zany hoe tena tezitra aminazy mihitsy ny dada Iava noho ny amiadalana zay nataony nametaveta ny famarina sy ny famasina ny dada Iava de horingana amin'ny lalan-tsapatra izy ka hoentina ho babo ny firenena rehetra ary Jerosalema kosa ho itsahany jentilisa mandra-patanteraka ny jentilisa fa inona daholo zany ary izy famantarana eo amasoany sy ny volana ary nikitana ary ety ambony tany disy fahorian'ny firenena amin'ny fahaverezan-kevitra noho ny firondroan'ny ranomasina sy ny fanonjany inona daholo ty ka horeraka ny fonao ry olona fonao horeraka ny fonao ry zanak'olona noho ny fahatahoranao sy ny fiandrasanao zay zavatra ho tonga ambony tany fa ny herin'ny lanitra mihitsy ny nozongozonina ateo aloha fahafaranatsika atreo tadidio tsara zany iny nanomboka teo amin'ny firy izy iny nomboka teo amin'ny 26 aiza misy teo nanomboka teo amin'ny 20 teo amin'ny numéro 20 tsika zany nanomboka teo hoe raha mahitany Jesoa mavoadidiny miaramila reo ka eo indrindra atsika zany zay ny fampianaratsika amin'ny manaraka am'izay hiditra am'le hoe ty zany ny andiany voalohany zany fampianarana 21:1 de hiditra amin'ny fampianarana 21:2 tsika amin'ny manaraka tsy fantatsika naroviana fa zay aloha zany ny voalohany ianao ny toy ny fa tsy hoera de tsy maintsy mandeho satria tena tantaranao ianao ny tantara anato ianao izay mijery sy mandre sy le te tsy jery le tsy te hijery ianao mihitsy ny ty teneny ty fa mba mianao am'izay fa raiso le njaranao sao de maty tsy maninina any maty tsy mahalala ninina mba mampamalery any ianao tena maty de ngainao malahelo oy ka anao tsy zavaboarinao ariny dadanay sy Yahosoa mampalelo anao raha very zay ny antony tonga na mampianatra anao io ka mambaiza miaino fa za miavinavina miendry mahitany lozaka mery ny adala mandrosika vo mafinaritra aloha fa tsy tapaka tso aloha jiro tatoato nafinaritra be mihitsy zay efa nisy fiovana be zany eto am'ty Madagasikara ty rehefa nyteny hoe tsy ale hoe mba lefa ihany io jiro oatra mba nandeha any oatra ntsara ihany sa ty vavako ty miteny fa oatra mandeha any izy rehefa miteny zany de le koa za teny hoe mba ampidiny kory hoe le fiainana raha mba azo atao mety midina ihany io zany fa kelikely alo iteniteny eny any oatra nyto mety azy hitako zany karaha-pitso le ty tapaka ndray azo atao tapaka kosa nareo raha mba mety any tsy tapahana fa afinaritra nke zao tsy tapaka zao nitsiry oatra nyto mety any le niteniteny iny hoe aleo tsy tapahana raha mba mety any de tena ohatrany tsy tapaka tokoa le izy afinaritra ihany
mirary soa antsika rehetra hitahiry hatsarany Jehosoa am'izao teny mandeha zao a. Mirary soanao tonga saina ho an'izay mandre ahy andeo hiverina any amin'ny dada Iava Jehosoa. Aza miavinavina, tsy mitondra makaiza le avinavina anao. Aleotsika miverina any amin'ny Jehosoa sy dada Maria Iava. Sambatra niny akaiky ny dada Mala sy akaiky ny dada Maria Iava Jehosoa e. Sambatra ne zany e. Tsy aleanao ve eo akaikin'izy mianaka. Andao hiaraka amin'ny Elia. Andao any amin'ny Jehosoa. Za tsy mampanantena volanao a. Za tsy manana. Ny ananako dia ny fiainana mandrakizay eo amin'ny Jehosoa. Ary ananako zato isan-jato mihitsy zany. Garantie 100%. Ny fiadanana sy ny fahasambarana sy ny fifaliana. Zany kosa dia misy zany rehefa tafaraka aminay ianao. Ao amin'ny Jehosoa moko misy an'izay. Satria Jehosoa naniraka ny Elia. Ary zay ataon'ny Jehosoa nataon'ny Elia. Zandrin'ny Jehosoa izy. Ka rehefa hiaraka amin'ny Jehosoa anao amin'ny alalako, tena milaza marina aminao fa tena ho sambatra ianao. Tsy mba fifaliana tahaka ny eny amin'ny vola sy ny heriny sy avady aman-janaka, fa tena fifaliana fiainana mandrakizay. Firavoravoana tsy hainao mihitsy ny eviny fa tena any Jehosoa. Ary ao amin'ny Jehosoa ary avy any amin'ny Jehosoa. Sambatra izay manana azy. Ary efa nananay izay efa tonga ato amin'ny Jehosoa zany, zany no tonga ny tsy mba mety misaraka amin'ny Jehosoa tsony na inona fahoriana. Fa zay adaladala sisany mety miala amin'ny Jehosoa ko adalana moa ny azy. Ny anara azy hoe adaladala. Dia aza mihaino ny fanaratsiana fa ny devoly ny manaratsy. Izy tsy maintsy manaratsy any Elia na tia na tsy tiany. Mamoromorona lainga sy fitaka fa tsisy mariny reny na ndray azy. Matoa za mitory aminao hoe afaka amin'ny fahotana zay miaraka amiko a, tsy manentina anao ratsy zany Elia zany raha tsisy ratsy mihitsy ny eo aminy. Fa ny devoly tsy mazaka dia reny teniteny foana manaratsy reny izy. Raha nge fampianarana dia zavatra tsara daholo meko anao. Eza koa misy loharano tsara mamoaka zavatra ratsy aminao, tsy possible zany. Fa ny zavatra tsara dia tsara foana ny miaraka aminy. Zay fa dia miraso antsika samy teny Jehosoa hamarana ny teny Elia ary hivavaka-tsika. Sotra betsaka dada Maria Iava. Noho ny amin'ny teninao, noho ny amin'ny hatsaranao, noho ny amin'ny hasoavanao, dia nomenao an'izao fotoana zao zay afako manambara sy milaza ary mitory ny teninao. Nomeko ny fampianarana, nomeko izay rehetra nasianao nambara. Notoriko ny hatsarana rehetrarehetra ary nampahafantariko ny fahamarinana. Ary mbola hampafantatra azy indray ary zany. Io ny teny dada Iava Jehosoa. Tena ampitodika olona hiverinao any aminao. Mba ho fantany mihitsy fa tena nirahanao za. Ary mba ho fantany mihitsy fa tena teny avy any aminao zao entiko zao. Ho famonjena ny olona, ho fanavotana ny olona, ho fanasitranana ny olona. Mamaly vavaka dada Maria Iava. Mamaly antso ianao. Voninahitra anao mandrakariva mandrakizay. Misaotra ny amin'ny teny rehetra izay efa nomenao. Sotra betsaka dada Maria Iava. Aza atao miverina makany aminao mihitsy ny teny. Raha tsy efa matanteraka ny sitraponao any amin'izay rehetra nirianao sy tianao hiverina ary hitodika ho any aminao. Vonjeo ny olona dada Maria Iava. Dia ny any amin'izao tontolo izao rehetrarehetra any. Sy izay rehetra voalahatra ho any aminao. Vonjeo izay rehetrarehetra dada Maria Iava. Atao vien'izao tontolo izao ny tenin'ny Elia. Fa fanavotana izao teny izao. Amin'ny anarany Jehosoa. Halleluja. Amen. Dia mirahasotsika samy teny Jehosoa ho amin'ny fitohizan'ny fampianarana manaraka indray. Vera matomboka.